Ny malaza amin'ny resaka baolina kitra moa dia hifindra ao amin'ny AC Milan Modric. Hanoratra tantara indray isika hanomeny tsara indrindra ho an'ny AC Milan aho hoy izy teo ampahatongavana tao Italia ny Omaly. 17 taona ilika Modric ankehitriny. Ny Omaly ihany moa ny tenany dia niatrika ny fizaham-batana na visite médicale avy hatrany. Mbola resaka baolina kitra hatrany moa dia anisan'ny mampametra-panotaninany maro ny hoe mety ahazo Ballon d'Or 2024 i Lamine Yamal. Isan'ny ireo tsara toerana hahazo ny Ballon d'Or 2024 i Lamine Yamal taorian'ny tsy fahombiazan'ny Dembélé tamin'ny lalao famarana ny Coupe du Monde des Clubs hoy ny gazety Mundo Deportivo. Ary tsara marina ihany koa moa fa ny 12 septambra 2024 avy zao no fantatra izay ahazo any izany. Betsaka ny zavatra izay ho lazaintsika ato fa mialohan'ny hilazantsika izany zava-dehitra izany dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne antsika ary asivo zay amin'ny vidéo indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Anisan'ny teny izay nolazain'ny filohan'ny Republikan'ny la Frantsa Andriamatoa Emmanuel Macron moa ny hoe mba ho afaka dia tsy maintsy hatahorana ary raha te hatahorana dia tsy maintsy matanjaka. Io teny io dia anisan'ny nambarany ity filoha frantsay ity tamin'ny alahady lasa teo nandritran'ny ny lahateniny ho antafika mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena 17 Jolay. Fotoana izay nilazany fa hakarina hatramin'ny 400 miliara euro ny teti-bolan'ny fiarovana frantsay amin'ny taona 17 izay avy roaheny tamin'ny taona 17 nilaza ny fanambarana izay nataon'ny filoha frantsay iny moa isika dia ndeha arisika hilaza indray ny zavanisy tany Royaume-Uni. Olona 4 namoy ny ainy vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidina kely iray. Olona miisa 4 no namoy ny ainy vokatry ny fianjeran'ny fiaramanidina iray Beechcraft B200 izay mpitondra mpizaha tany tao amin'ny seranam-piaramanidina Londres tamin'ny andron'ny alahady 13 Jolay hariva lasa teo. Ny harandoza ity fiaramanidina ity rehefa nisidina segondra vitsy teo ampiangana. Raha araka ny loharanom-baovao mikasika an'ity fiaramanidina ity moa dia tsy mbola fantatra mazava izay antony nahatonga ny loza. Fa ny fantatra kosa dia olona 4 namoy ny ainy vokatra izany fianjerany izany. Rehefa avy nizara ny mikasika an'iny fiaramanidina izay nianjera iny moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny hafatra izay nataon'ny Tony ampapanoa lalàna. Nilaza moa izy fa tsy azo avoaka ny singa izay nanapozinana teny Amerika Sinina satria tsy ambaratelo ny fitsarana izany. Tsy afaka hamboraka ny tsy ambaratelo ny fitsarana mihitsy ny ety amin'ny fitsarana ka izany no tsy ahafahana manome sy mamoaka ny anaran'ny ilay singa izay nanatanterahana izany fanapozinana izany ary mety ampianadratsy ny olona raha hamoaka ny anaran'izany singa izany hoy ny Tony ampapanoa lalàna Rakotoniaina Narendra Navalna tamin'ny horonan-tsary izay navoaka ny ministeran'ny fitsarana alina ny mikasika ny fanapozinana ny tranga teny Amerika Sinina. Nilaza ihany koa izy fa tsy misy ny zavatra afenina momba an'ity raharaha ity. Nisy ihany koa ny fanazavana nahagatra mikasika ny toe-pahasalamana ireo olona mbola any amin'ny hopitaly izay nataon'ny mpitsabo na raha ny famelabelarana mikasika ny fanadihadiana sy ny hotohiny raharaha mpitsarana mikasika an'ity tranga ity. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny hafatra izay nataon'ny Tony ampapanoa lalàna iny isika dia ndeha isika hiresaka kely ny mikasika ny trangana vaky fasana. Izy ity moa dia fasana seka hamadihana ka nisy namaky. Raha araka ny loharanom-baovao izay hita sy heny tao amin'ny radio fivoarana moa dia nalainy ireo jolahy avokoa ireo razana 70 mahery izay saika ho finoson-damba tao Betafo Arivony Mamy. Voasaika hanatanteraka fanadiovana ireo tompom-pasana no gaga fa fasana efa vaky no novantanin'izy ireo.
Raha araka ny loharanom-baovao hatrany mikasika an'ity fasana vaky ity moa dia razana efatra no sisa tavela ary natsangany ireo jolahy raha 50 no nilevina tao ary saika ho finosina. Nandritra ny io fotoana io moa dia ny fianakaviana efa vory lanonana, ny kisoa koa efa maty ary ny zanadrazana efa vonona, indrisy anefa fa lasa avokoa ireo taolam-baly tao ampasana. Tsy nisy na inona azo natao fa dia ireo vovoka tao ampasana sisa no nofinosina. Trangana vaky fasana moa no noresantsika teo fa andeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny rôle Mercia. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny rôle Mercia moa dia ministry ny serasera teo aloha izy. Raha araka ny vaovao izay hita ao anatin'ny tambanjotra ny serasera moa dia hivoaka ny fonja rampitso i rôle Mercia ilay ministry ny serasera teo aloha rehefa nisazy nandritra ny 9 taona sy 5 volana. Ity andriamatoa rôle Mercia ity moa dia voaheloka hisazy 7 volana izy nohony atteinte à la sûreté de l'État ary 3 volana nohony fijoroana vavolombelona mandainga. Raha rôle Mercia manokana no hiresantsika dia tsy nahazy fanalefahan-tsazy izy na famindrampo avy amin'ny filohan'ny republika fa namita ny saziny hatramin'ny farany. Hela ny fonjana ity andriamatoa ity ka vita ny saziny hafaliana sy aravoana ho an'ireo olona izay ankaiky azy indrindra fa ny fianakaviany satria hivoaka ny fonja rampitso i rôle Mercia. Rehefa avy nilaza ihany koa ny mikasika ny rôle Mercia ilay ministry ny serasera teo aloha iny isika dia ndeha ary isika hijery kely ny zavatra izay nolazainy mahatanty tsy manao raty Paubert. Nilaza moa ity andriamatoa Paubert tsy manao raty mahatanty ity ny hoe 70 taona isaky ny 9 volana ny trondro izay miakatra. Mahatratra 70 taona isaky ny 9 volana ny tilapia royal miakatra etsy Ambatolampy tsy mahafotsy. Nilaza moa ity ministra ity ny hoe tena mampidibola ary mamelona fianakaviana maro izany ho ity ministry Njony sy ny toe-karena manga ity izay nanao fitsidiana teny antoerana. Etsy ilan'izany ihany koa dia nandrisiky ny rehetra mba hiompitondra hatrany ny tenany satria araka izay volazantsika teo moa fa tena mampidibola io fiompiana trondro io. Betsaka ny zavatra izay efa voalaza sy nozarentsika tato anatin'ity video ity raha fintipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia niresaka ny mikasika ny baolina kitra isika teo ary niresaka ihany koa ny mikasika ny hafatra izay nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Tato ihany koa isika niresaka ny mikasika ny trangana vaky fasana. Niresaka ihany koa isika ny mikasika ny fiompiana trondro sy ny hafatra izay nambaran'ny ministry ny toe-karena manga sy ny jono ary niresaka ihany koa ny mikasika ny rôle Mercia izay hivoaka ny fonja. Voalazantsika tato ihany koa ny mikasika ny fiaramanidina anankiray izay nianjera ary nahafatesana olona efatra. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny filazantsika ny fanambarana izay nataon'ny Tonia Pampanoa lalàna manoloana ny resabe malaza ao anatin'ny tambanjotra ny amin'ny fanapozinana ara-tsakafo. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana itsony ajanona antsika hatreko ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenen'ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.